Fanatotosa nofy andrianjaka. tena matahotra amin'ny fanapahan-kevitra raisitsika ka ny aniny tiako lesitra indrindra fa ilahy zany ranambinina lahy lesy ho amba mahaiza aloha lahy miresahana fa tsy mipetra aloha lahy vetivety ahoany e mipetra aho ahy lahy nazavako azo tsara fa lasa ohatrany mandehandehibe ny sainy lahy ka amin'ny fomba ahoana ny ilamina ny saiko amin'izao zavatra miseho zao ka nareo nefa materitseritra ka mandry saina amin'ny toe-javatra ohatran'izao ka tsy misy an'izany lesy ritsiry aho na za hitan'ilay io ihany koa azany lazaiko ao amin'lahy fa tena tsy hitako tsony ny zavatra eritreretina amin'izao fotoana izao tena mariny nefa tsaroa fa izay indranikazo anoarantsika kehitriny efa mba ny sain'ny lahy kely akory ve ny zavatra mety mitranga raha toa ka milalana mifanohitra amin'izao ny raisitsika elahy indrindra aza ny tena tsinjovina ao anatin'izao zavatra izao ritsiry fa ataovy an-tsainy lahtsara zany elahy ny zandriny indrindra amin'izy ity mantsy ary eo ihany koa ny tena fototry ny olana dia raha zany zandriny dia maninona ka tsy manamarina zao zavatra ataontsika izao velively ngely ity zany eno ekeko zany nefa inona ary ny tadiaviny lahy toko na nenenako voalohany tena andeha taty tahak'izay mitsy aly ity tsy nanatanteraka n'ity fiaraha-mitsangatsangana ity ka zaho izy ity mivadika zava-doza marina tokoa zany saingy efa tsy amin'izany tsony neny ny resaka amin'izao fotoana izao ritsiry tsy fotoana ny fanomezantsiny zao ny tena marina tokony tsy nitondra zava-pisotro misy alikola akory tsika saingy izay vitany lesy dia vita zao toe zavatra atrehantsika izao sisa ny tokony mpanjinina pitinina nambinina matahotra lesy tena matahotra sady malahelo mba marina anjao lesy ny saina ary mijoro fa lehilahy jereo ny heritsaina nanany nomenaka dia lahy indray ve lesy ny mampiseho endrika amin'ny valoarika eo anatrehany amin'izao zava-miseho izao ka ty tena banitsy alehany mihitsy hitako taiza moa lesy tena nanao zavatra ohatran'izao amin'lahy mba hitako sy miainako taiza ka mbola veriko amin'lahy ihany fa tsy nisy nanam-po nananiry an'izao zava-niseho izao tsika sa faninina nataony natonga an'izao amin'lahy ka eny tsy nisy fananina nge tamin'izao nefa dia mandry fotsiny amin'izao hoe miferitreretantsika efa nisafidy an'izao lalana izao tsika ka tsy afaka niverin-dalana tsony lesy mila matanjajaina tsara tsika ao anatin'izany dia ahoana nefa zany dia ahoana mitsangana lahy teo dia avy aloha apio ka inona ary ny atahoran'ny lahy matahotra mariny nalohaka zany zany tena mivoraka be mihitsy ny saiko hatramin'izao mbola tena badenina be foana tanako zay rehefa mangovotra tiako tena ray ny tetaka ny zava-tony tsy nisy tolo ty le toka ny sotroko tamin'ny ora farany teo fotsiny tsiry ny lahy avelao alohaka sainy eto fantatra ny ao an-tsainy lahy letsy nefa tsy manometsiny any lahy ka inona re tery lanitro naninona ary any misehony zavatra ohatr' izao ka nambinina ty no hitako mba ngeza taona azy tsara ihany angampo ty dry fa inona fotsiny ary eto ataonareo reto tolozanareo miresaka eo fotsiny fa fotoana nge mandeha ihany ka mbola mampitony any sainy tsiry ary fa maninony tsiry ka io izy io ka eo mitakoko sy misafosafoloha eo ambody azy io tsiry miala ery anao ry nomena avelao aloha fa ino ty mahazo anao atoko fa tsy hanometsiny azy ianao angamba ry nomena tena mbola tsy ao mihitsy le ry io ka mifandamina tsara nareo mirahalahy so dia za fotsiny koa no nadalainareo eto ka inona ny tena marina amin'izy ity aloha atao io sa tsy atao nomena fantatrao tsara fa tsy afaka miverin-dalana tsony anie tsika amin'izao fotoana izao ka fanontaniana tsy tokony apetraka koa zany apetraka ao amiko zany fa ny amin'ny tsiry zandrinao io ahoana aza tonoina fa fanampiana izy ity ary tsy tatelo ny tafiditra ao anatin'izao misy an'ilay tavoangy misy toka avy nisotrony tsiry teo io anaty fiara io mandehany ianao aloha alaivo dia omena isotrony tsirika nambinina inona dia mbola zany ihany ve efa io ihany napidika izy azy ohatran'izao dia mbola omenao toka ihany izy zay aloha no mampety azy amin'izao ry nomena amin'izay izy afaka amin'io tebitebitsaina io ty ary misaotra anao ny tsirya
Ty aloha sotroy e. Sotroy ity dia amin'izay mba tony tsara ny saina maneritseritra lahy. Indrindrandrindra miatrehana amin'izao zavatra izao. Mihenta ty ara aloha e. Ty ihany ny fototry ny olana raha ataoko fa ty ihany ngamba ny mety ampitombo. Zay mihitsy. Jereo anie raha tsy tapiny daholo ilay tavoahangy teo e. Zay letsy a. Ary fi amin'izay aloha ela. Apio a ibata azy eto ambonin'ity lambahoany ty aloha. Misy lanjany ihany mantsy izy ity ka tsy zakako rery. Za zao efa nieritreritra hoe efa vitanareo daholo ny zavatra tokony nataonareo teto. Ka tsy moramora koa anie mampitraka amin'ny moralina ny zandry. Hitaniza taiza tokoa moa zao aminao. Vetsy ary lahy. Ao ary. Efa kely sisa dia ho vitsy ity dia hiala eto amin'ity toerana ity amin'izay tsika. Tena mangovitra izany, tena koray manontolo. N'inona ary ty? Miorina avokoa ny hototoako rehetra. Ny teniko aminareo Sotsiry atanjao ny saina miarika an'izao. Mila manana famatorana goavana nareo fa tsy vita moramora ange ny fitazonana an'izao tsy ambaratelo amintsika izao e. Eny e. Jereo fa tena mampatahotra be nge nijereny reto vatana tapatapaka reto ry zareo e. Dray, hitako taizaka. Hitako taiza no mitetiko olona ohatran'ny ty ataontsika ty e. Ary aza mitabataba ohatran'io letsy elahy aloha. Jereo. Jereo ty fa jereo nge fa ino zao ny lohany? Lohany Raiva. Jera tsara ngely ty masony e. To ty anontany zany hoe fa ataonareo inona? Nambinina? Yeso rery resy fa mampatahotra ka. Tsiry apetrao lesy fa aza tsipitsipin'la ohatran'ino iny a. Ino ny lohany a? Ino? Lohany Eva. Jereo. Tsiro miteny an'lahy zay a. Eno lava izahay e. Veloma Raiva. Veloma ianao. Ino lesy nambinina tatazo a. Tsiro ahoana e? Fa misy inona? Apetrao eto ambony eto iny. Tena lasa dalo tsiro marina. Ianao ihany moa mbola namiazy an'iny toky nobobohany teo ko aiza izy tsy fa maika mivadika ny lohany. Tena mamy mihitsy io. Zao zava-miseho zao azy efa tsy fity mbola nampin'ilay alikola be teo ihany. Dia io fa mivadateraka amin'izay ny sainy. Apetrao iny lohany iny dia mitony tsara aloha elahy. Verangelasika. Vasika nomena. Maty raha ava. Io fatany. Jereo. Reo miparitaka eo alohantsika ireo daholo raha efa ary nomena. Siry oka izay e. Tadio tsara fa matoa izy nandao antsika dia efa izay no anjarany. Tsy afaka ny anao nininy eo anatrehany lahatra kory tsika ry Tsiry. Maty angeo ahy efa e. Maty noho ny tsy fitandremana ihany. Jereo. Jereo reto amin'ny tanako reto olo ny rahany efa. Mandana aloha ianao mipetraka ery ka. Ianao indray koa vao maika ambolo tavatra sy fitaitainana atao anaty katoka. Mandana ianao miandrary anaty fiara ry. Aleo ety ihany e. Aleo avela hijany eto akaikiny eto e. Vity reto fa aiza amin'izay leko ny nentinao teo ry nomena. Io akaikinao io ry a. Dia avy aloha mba hampio maratra any reto fa efa vao tapatapaka reto atao anatin'ny digony ity. Ka. Fa inona koa ary ty ataonao ty ry nomena? Inona mampianahana anareo roa eo fotsiny fa avy hampiko a. Aika anao. Nambinina? Misy inona indray letsy ry zandry a. Jereo ty fa mbola miatsy angely ty efa zany e. Matahotra ka. Izay mihetsika eo e. Reto koa ohatry ny adala. Tsy misy an'izany eo fa aza mirediredy eo lahy. Ka. Nambinina? Matahotra aho a. Raiva. Aiza ianao e. Tena maty koa ve ianao Raiva. Tena ho lasa daleto reto raha izao no mitoka. Nambinina? Yesory ihany io fa matahotra ka. Fa inona mampatahotra anao eo e. Tsiry ary rehefa jerety adalaniko. Sa koa efa nifondran'ny redirediny sy akanosany tsiry vetivety teo ianao. Olona efa vao tetitetika ny fatratra tao anaty gony io ka hetsika inona indray. Na dia tsy misy nanampy azy nareo dia
Zay fa efa vitako tsara daholo ka. Nambinina. Dia ahoana izao? Ka araka ny efa nandaminantsika azy dia ianao no mahita an'ilay toerana hanaterana azy ko. Dia mandeha makany tsika ko. Ka tena tapa-kevitra amin'izany ve tsika ary Nambinina? Sao dia tokony eritreritra tsara aloha mialohan'izany. Fa inona daholo ary reto ataonareo reto e? Andasa aloha alamina tsara ty raha ty fa ohatra mivadibadikevitra izany angenareo e. Hatrany amboalohany tsika efa nifanaraka fa izao ny zavatra ataontsika ko. Ary efa samy nandray fanapahan-kevitra fa tsy naneranareo ankehitriny tsy maninona fa mbola afaka miverim-balana tsika. Raha ohatra ka tsy tapa-kevitra indray nareo velomin'ny fiara dia tsy maninona fa ho tantarantsika any amin'ny polisy avokoa ny zavanseho rehetra. Maty evady sika telo no migadra avokoa rehefa avy eo. Zay ngamany no atao. Dia ahoana? Dia zaiko. Dia samy mibaby zay eloka mifandrify azy inona indray ary. Ka sao dia tsy mety izany. Ka tsy misy afa-tsy ireo roa ireo no safiditsika e. Na tsika milaza marina amin'ny fianakaviany sy ny polisy dia tsy misy afaka anatin'izao fahatolona izao. Na tsika manohy an'ity lalana efa nirosontsika ity dia mangina mandrakizay ny marina rehetra ary samy mahatana ny teniny avy tsika telo. Tsy te-hikatra ary Nambinina. Tsy sady tsy nanao ninninina tamin'izao koa nge e. Ka tsy nisy nanao ninninina tokoa tsika ne. Ary ny arahana hity reny ny zavanitranga saingy tsisy ino atsika ny manam-pahefana sy ny fianakaviana ka zay no antony voalohany tsy maintsy nirosona tamin'izao. Dia ahoana tsiry? Aza matao izy no fa tsiry manaraka an'izay hevitra hoe. Nefa mifanaraka amin'izany ve aloha no tena ao an-tsainy? Ka tadiavinao fa inona indray ary no ataony eo e. Nareo hoe tsy mijery e. Mijery inona e? Jery aho. Mbola mihatsika ny eo eva e. Mbola io mihaino io le konina sitsika azy teo. Nomena. Ataoko fa tsisy hevitra azonao amin'tsiry amin'izao fa mihetsika ahoana ary? Nisy tao milaza fa mahita koa mihetsika foana ako. Somba tokony Nomena, efa niaraka nanapatapaka ny lohany sy ny ratsambatany teo tsika ne. Ny tongony roa, ny tanany roa dia ny lohany voatetika anaty gony ireo daholo avokoa. Aza manafa tsy miaina izany tsony io ary tsy velona izany e. Ny tahotra sy ny eritreritry ny tsy mampandrisaina azy. Eny, marina tokoa izany. Mba nieritreritranao namana akaiky amin'izao ary Nomena. Tsy rehefa hitanao ihany izy io. Eny, efa natomboka tokoa ity ka aleo fitany hatramin'ny farany raha doka izay ny lalatokana hatafavoazitra amin'izao fahafatesana evazo. Mandehana ianao aloha sokafo ny malina rera fa zaho hibatany ty gony ty. Avy eo ampidirinao anatiny ao. Eo ary. Dia velomin'ny fiara fa hanainga amin'izay tsika. Ajanony aloha ny fiara ary Nambinina. Fa hoany? Fa misy inona? Tsy tafiditra ao amin'ny faritra tsika raha tsy manantona an'ilay rangahy mpiandry ny toerana eto. Fa aiza izany rangahy izany ka? Io aloha io ngamba ny tranony. Dia hanao inonao ary tsika sao dia andeha hitony tena? Misy vavady lehibe ao aloha dia tsy tafiditra ny fiara velively raha tsy mankany efa nalahidy ao aminy tsika. Fa tsy maintsy mandalo koa ve nefitsika e. Fa nga tsy misy lalana hafa ahafahantsika miditra amin'izany simetery izany ka. Inona ny tiany latenenina ka? Rehefa nisafidy an'izao lalan'izao ihany tokoa tsika maninona moa raha toeran-kafa no anaritsika an'ity gony ity ka. Tsika lesy mila toerana azo antoka andevenana ny razana toy ny efa nandraisana fepetra amin'ny tetehana ny fatohotran'izao. Amin'izay mba moramora ny fitondrana azy amin'ny fiara. Ka raha nytany ihany nareo ny amin'izay dia azo antoka tokoa ny ao amin'ity hitan'ny Nomena ity fa tsisy ahita mandrakizay ny fatiny va. Sady toerana voary mantsy izy ity no tsy azo mizan'izy idirana noho izany. Sa raha mahita hevitra hafa nareo dia tsy maninona e. Eny, raha izay mety tsy maninona. Saingy ny olana kely fotsiny izao dia ny amin'izao paozintsika izao. Izao ve no mety nanatona an'izany olona izany? Izy tokoa. Ahoana tokoa izany reto akanjontsika feno raha reto ka. Izay tokoa ny tsy nieritreretina tany am-boalohany Raha tsy izany dia izay toerana nahitana rano mandeha fotsiny natao dia navalana tany ny gony dia vita. Toy izay be problème eto indray. Efa fantatrareo ihany fa tsy hanaiky an'izany aleo izy hanana ny toerana ametrahantsika azy fa tsy ariana faty ohatran'izany. Tena tsy mety izany ka. Eny,
ka tapahoaingana izay hevitra rehefa mandeha ihany ny fotoana ka azava ihany ny andro ka zay vao tena ho sahirana eto tsika. Raha ny hevitra aloha dia ahoana nanareo zay? Fa izy io e. Ohatra marina fa izy ty rangaly. Azafady fa ohatrany nanaitra anareo akoto. Fa ahoana ny anareo reto e? Ha? Avy aiza ary andeha ho aiza atonareo? Zany fa io azafary no menaka. Ahoana le zany? Fa inona ny olana e? Ha? Maty angano ny fiaranareo no mijanona eto anevakeva-dalana be eto nareo telo ka. Tsy zany rehefa saika andeha ao amin'ny simetiera io izay e. Ao amin'ny simetiera? Fa anao inonao nareo? Rano marina dia fa inona koa ary ty miampiankanangana anareo eo ry nomena jereo. Ohatra misy zavatra mahana azy zany. Ary fofon'iny zany eniko zany? Fofon'ity zavatra anaty tavoahangy ty re zany tompoko. Tsy zany mantsy fa mba analana lalana dia mba misotro kely zay ko so dia mamely aloha ianao. Tsy fofo toka ny eniko fa fofona zavatra hafahafa vao anaty fiaranareo ao mihitsy ka. Fa fofon'iny ka nisy niraraka masy tao anaty fiara tato ka zay no ohatrany hafahafa ny anareo zany rak'izy ha? Marina e. Raha tsy fantatrareo aloha dia zany miambina eto amin'ity tanàna ray manontolo ity e. Hatrany amin'ny simitiera ambany rehetra any zany. Fa fofona fahafahoana tompoko. Eno mba sendra tratrarina nge zay e. Nisy zavatra nanahirana kely dia zao vao tonga tatiana dia efa tamin'ny mpandrom-piazana niala tany amin'ny toerana ny angana. Na izany aza aleo aloha mba mivoaka amin'ny fiara kely nareo ka. Mivoaka kely aloha anareo dia aleo eto amin'ity mazava ity tsika no miresaka fa ohatra manahirana zany fanazavanareo azy zany. Tena marina e. Nambinina ahoana zany? Andao tsika aloha hivoaka e. Andao hivoaka fa ohatra misy zavatra mahakodikodynyity ingabe ity nge. Andao rangaha velomina amin'ny fiara dia tonga dia andao hipitsihana any io fa tsy. Nambinina tsy mety kosa zany eritreritra ao zany ka. Zany mihitsy zany ve tsy voamaika ampitombony olana efa misy eto indray e. Aleo arahana fotsiny aloha izay lazainy e. Andao hivoaka. Tena hafahafa ty rangaha ty marina e. Vao nahitantsika mihitsy izy dia efa ohatrany manjavatra zany ko. Ka zany efa miteny e. Miteny hoe ahoana? Ka le akanjonsika feno ranga mba namamahana azoko. Tena mety ho izay tokoa. Dia ahoana rak'izy a? Voao anareo hiresaka amiko mahazavazava eto. Dia ahoana reto a? Andao ary aloha hivoaka e. Andasa aloha atokantanana ihany ty clé lehibe ity fa vao mitady ho bevinany eo dia tsy salasalako. Nambinina? Fa iny ty ataony lahy ty e. Andao lesy hivoaka tato a. Aingalalahy. Mila mailo tsika na izany tsy zany. Afaka mba mahazo fanazavana amin'izao zavatra hitako izao ve aloha ry izy telo ta? Ny amin'inona moa zay raha tsy mahatisy hoe ny amin'reto raha hita eo amin'ny fitafianareo reto ka. Jereo na ny tananareo ihany keo aza mbola feno raha be sady mahem-pitoka ihany koa nareo zany etsakilany anao de fa amin'izy ndraika tsy vitan'izany ihany mantsy fa sady misahana ny fandriam-pahalemana eto amin'ity toeranyity ihany keo anie ny tenako e. Ka miangavy anareo mba ilaza amiko ny tena marina raha tsy tianareo hitatra zao raha zao. Tsy misy afa-tsy ny filazanareo marina ihany ny mampilamina zao. Tsy nisy ninonina io ka. De raha niza zany reny amin'ny fitafianareo reny ka. Mahavana loatra zany fanazavana entinareo zany nge. Maninona raha omena fahafahana amin'izay toerana tena iale fotsiny zay dia vita e. Sa ve manahirana be anao zany ka? Andraso aloha. Ohatrany tsy azonareo ve ny fanazavako azy? Sa manareo ka mitady amilivily resaka? Manany amin'inona moa ka?
avy any andrenivohitra ny izay ary andeha ao amin'ny cimetière io raha ianao moa no mitana ny fanalahidiny izany dia mba miangavy anao zay mba hanome dia anao inonao nefinareo andevina razana tsokosoko. Tena tsy maintsy fantatry ty olona ty ve zany ny zavatra fininay amin'izao. Dia io razana ao anaty fiara io zany. Raha zany fandeha nresaka izany tokoa mantsy ohatry ny efa miayahanay izany sady izy. Ka ono mba azo savaina ve no ny fiaranareo lalana vaiza nefa no ahafahanao manao an'izany tsy mpitandro ny filaminana ianao tsinotsinona koa efa nolazaiko taminareo teo fa andro masobokon'olona etiko. Miala tsy indrindra tompoko raha tsy afaka ny ameranao isavan'ny fiaranay zay ny fanomezanao alalana nay sy ny amoahanao vavahadiny simitera fotsiny no andrasanay dia izay. Hitantsy ve ny zavatra hitako inona zany? Raha mitsilo malina reheran'ny fiaranareo amin'ity toritra ty dia mahita fa misy zavatra tsy tafiditra tsara ao anatin'io ary tena misokasoka le iziko. Losy ty marina, tena ny tanany eva marina tazana avy ety ivelany io. Lanitra ny tanany eva marina fa ahoana ny voany avy tao anaty malina tao. Za tamin'ilay lalana nitotototona nampisokatra anazy toy izao ka dia ahoana ty? Inona navaly n'ity rangahy raha fantany marina fa mitondra fatin'olona izay. Jereo fa efa mifonina tanteraka nambiny amin'ilay viany an-tanany. Raha izao no mitoy dia tena novelesiny amin'iny ity rangahy ity ka dia hitomba hitondray ny olona nefa misy. Rehefa fantatra lahy ihany ny marina dia miomana tsara rerary ilay antitra ty fa raha voavariana kely io fotsiny dia fa any amin'ny lohan'ny lahy koa ty clé ty vao mijanona androany. Efa nisotro ny aleoko maty hatramin'ny voalohany ihany ka tsy afaka miverin-dalana tsony. Andraso aloha iomana tsara. Zao ahoana zay? Izy ty ve moa radata tsy misy azo ifampiresahana tsony mihitsy iza moa le anaranao teo raha tsy mahadiso? Ry tanora kehitriny mahay miresaka no sady maherihery setra. Aleo aloha atao izay fanarahana radada marina fa inary ny tiany tsiry atao amin'izany teniny izany nefa ngeto an'lefaka tokoa ty rangahy ty. Raha doro aloha ny anarako ary andaontsika ho any an-trano aloha ary resakako. Ie nambinina apetrao any ny viny fa ataonao iny. Na zany aza aloha aleo mailo ihany fa tsy mbola aiza zavatra olazainy ty ato tsika nge efa fantany fanamon'olona izy azo lavina ntsony ny borofo mibaribary io ary efa hitany tsara fa mody adaly izy vao niresaka tsiry ary tsika tsy afaka miverin-dalana ntsony ka aleo mailo. Ka andremy tsara ary ny fihetsitra ao aloha na dia zany aza. Andao arao fotsiny tsiry efa reny lasa loha reny izy mianaka. Venefy ty vola omenareo aty tsy manam-bola fa tsy reny zay zao aloha. Ka tsy sefitra zany kito tsy mahavidy ny fanginako amin'izao zavatra vitanareo zao raha ty vola kely ty. Dia mba fantatrareo moa ny zavatra iandrinareo raha toa ka ampiakariko zao raha zao. Mba ataovy aloha re tompoko ry Aradoro izay fanarahana. Tena tsy manana vola nampiana intsony ray izay Aradoro raha tsy tonga any andrenivohitra indray Ka tsy mety ty fa ataovy izay mety any aloha Tsy maninona ary raha mety ianao dia miverina manatitra vola ty izay amin'ny fotoana mampety azy Ka izay tokoa rehefa nanaiky ny fampiresaka aminay ihany tokoa ianao dia aza sarotiny be ohatran'izany le zavatra ny fotoana mandeha ihany. Ka tsy maintsy atao tsara kosa aloha izay fanarahana ary le kely matoa nanaiky niaraka taminareo dia vonina ny fampirarako. Izay efa nilazainay taminao izay kosa lery ny Aradoro fa tsy misy afa-tsy reny aty aminay aty zavatra tsy nampozina ny nahazo anay mantsy ka tsy nisy niomana ny amin'izao velively zay. Tsy nampozina ho nareo nefa mitady toerana andevenana n'io vatin'olona io ato amin'ny simitierako.
motsy efa nahafantatra tsara ve zany nareo fa toerana lavitry ny ahiahan'ny polisy ny toerany ity. Ary matoa nareo nisafidiny andeha aty dia mba tsy ilazako fa mety efa asa fananareo toy izao koto. Tsy marina re zany tompoko. Zany na tonga mba hiady varitra kely amin'izao firaisana tsy kombakomba aminareo zao fa tsy inona akory rikala kely fa tsisy amin'izany tsy marina sy marina zany. Tena marina ny tompoko dia ahoana? Tsy nanam-po an'izao zavatra miseho mihitsy izay tsy sanatria akory hoe tetika efa vohomana sady efa maty-paika no nahafaty azy fa na izay telo mianadahy aza nge mbola misalasala amin'izao zavatra miseho izao fa inonareo moa zany olona ny vonoanareo io ka? Namana ire io tompoko, ary mbola verina ihany fa tsy namono azy zany zay. Sarotry nono zany rikala kely tia. Raha zao fahitana anareo telo miosondraha hatrany an-tampondoka hatrany am-paladia izao dia ninona ny vonoana io? Tsereo ane sady ny fahitako azy ohatry ny voatetitetika anaty gony mihitsy to. Ely zany zay efa nazavaina tao aminao zay ka anjaranao ino anay na tsy ino fa zao aloha zany ny zava-misy ka hoana. Niary tsy maninona zany ajanony eto amiko aloha ny laharany finday anareo na ny adresinareo mba azahoako antoka any amin'izay volomenareo ho fanampiny reto. Eny ary njaradoro. Tsy mety zany ry nomena. Fa ahoana ka? Aleo zay ihany manatotra ny volanao aty fa so manahirana zany ko. Dia ahoana nefa nahazahoako toko fa hanatotra ny volako nareo ka sao dia mba haninareo dia tsy miverina tsoniko. Tsy olana zany tsy olana ahoana n'ilay kely ty tsy araloha ny lahara-tabianay telo dia miaraka amin'ny adresy raha ohatra zay no mampisalasalanao eo zany koa ve moa ny fampiritaritasika ela be eto ka? Eno eny ary rehefa izay zany dia miangavy anao mba tsy hitady anay ihany na iantso fa aleo zay no anatitra ny volanao aty ka miankina aminareo ihany nge zany rilay kely ty miandry anareo eto fa rehefa adinonareo kosa raha dôly sy ny fahanginany dia tsy maintsy ho avy amin'izay iantso matetika koto. Aza matahotra ianao tsy maintsy miverina izay manatitra an'izay vola tadiavinao. Eny ary ely zany fa andao va ao amin'izay mivavahady dia aloha izay iroso amin'ny tena atondrianay ka zay mantsy tsy naman'ny andro mazava amin'izao fitafiana aty akotikay izao ka andao zatsy izy ary aleo aloha aleky mifanala izy dia andao amin'izay. Zao efa voalefina somatsara izy io ka areo tsika samy hanome toko fa tsisy lazalaza n'izao zava-miseho zao na amin'iza na amin'iza milevina miaraka amin'ny zava-misy rehetra ary menina ihany koa tsika fa tsy resaka momba n'ity zavatra ity tsony. Za moa zany ny voalohany indrindra meniny atao anatrehanareo fa anginina mandrakizay vavaka io. Za koa meniny atao anatrehanareo fa angina mandrakizay. Tsiry ary totsy maninona ho ahy lany tsy miteny anjara lange zao fa inona nefa ny lana zany ilaina ihany lesy ny fanaiky amin'ny zava-dehibe toy izao tsy kilalao izy ty akory fa hitanareo tsara fa nisaina latsaka teo tsy fahanginantsika dia mety hanova zavatra goavana eo amin'ny fiainantsika ka tsara ihany koa lamba mifanome toky aminay eto. Eny ary za tsiry dia mianiny atao anatrehanareo fa angina mandrakizay ary tsy tenitenina amin'iza na amin'iza amin'izay zavatra niseho tamin'ity alina ity. Eny ary ka dia afaka mody amin'izay ngamba ntsika aloha fa so dia arainy eto ihany ny andro. Tenako tamin'ireny zavatra niseho alina ireny tony tsy tompony tenako izany mihitsy hatramin'izao ka manongo mafy ny tenako ary manantena mba re marary ary ny fo afaka sekondra vitsy ino ty zavatra vitako ty
Vitanay moa izany raha marimarina kokoa. Tao anatin'ny fotoana fohy iny no nisehony zavatra rehetra ka tsy nisy nasaina izay telo tao anatin'izany. Raha sokolay moa nanangona ny hery rehetra ka nandroso ny soso-kevitra sy ny tsy ilazana an'izany zavatra miseho izany na amin'iza na amin'iza. Dia teraka tao anatin'izany ihany koa ireny hevitra rehetra ireny. Tamin'ny aliny avokoa no nisehony izany zavatra rehetra izany. Maloatra izao efa mbola teto. Mbola niaraka tamiko teto an-trano teto mihitsy izy ary mbola niresaka tamiko teto aza. Mbola fananiany sy ny sangisangy ary izay teto. Izay dia nofo sisa izany rehetrarehetra izany. Efa nanao ahoana raha nitohina an'ity tantara ity? Izay izay nisafidy ny hampangina ny zava-misy ary samy nianina teo amin'ilay toerana nandevenana azy iny fa angina mandrakizay. Firy Fa izy ianao? Fa ahoana koa renao izany? Ay ve sahazy? Fa ina koa tia mahavariana sy mahatetatra anao sy izy? Fa ahoana koa no natafidiranao tato an-tranoko tato ry sahaza? Fa varavarana misokatra be ioko. Tsy haiko izay mampiasa sainanao eo. Dia olona miditra ao dia tsy renao akory. Dia izany tokoa ve? Fa manina koa renao ty e? Fa ino tia malasa saina vao maraina ry ty? Tsy izany fa tsy nahita tory alina. Fa ahoana? Ka mbola fizaky ny lalana re. Fa tamin'ny firy nareo vao tonga? Tsy efa tamin'ny ngamby iny tamin'ny 12 alina tany. Fa tao alina be tokoa. Fa nga dia tsy natsaraondra riva mihitsy no manao dia alina. Ka tsy izany ange fa mbola nisy olana matetitetika koa teny an-dalana teny ny fiara. Izay no nahatarika anay. Za dia gaga hoe dia tena tsy natsiary masoandro nody mihitsy ve tany ampitsangatsanganana tany? Eny e, ny masoandro mody tokoa moa izany nampalahelo. Ary fa izy efa anto ianao rery mato? Sa efa lasa namonjy ny toeram-piasany sady? Eva? Ino anontany azy amin'ilay fotoana amin'ilay olona mpanjaitra akanjo mariazy mihitsy izao no natongavako aty. Fa ahoana koa ary izany programanareo izany ka? Ka hoe rehefa tafaverina avy any ampitsangatsangananareo avy any nareo dia miaraka makany hatran'ilay olona izay makan'ilay rery. Ilay olona aza mbola niantso foana hatrany 7 alina nefa nareo izany amin'ny 12 alina vao nody. Ka Eva ange tsy niaraka taminay ry sahazy? Fa tsy niaraka taminareo ahoana? Tsy azoko. Raha ny marina dia tsy niara-nody taminay aloha izy. Fa sao dia mbola matory ary ty tsiry ty e. Ka n'izany anton'izany mihitsy nge ny antony namaika azy. Lazainy hoe maika hamonjy anao hono izy dia tsy niandry anay intsony. Dia olona niaraka izany nareo dia mifandao? Izay mihitsy. Ny amin'io datin'ny mariazinao efa tongotra indrindra no niazaka zahany namonjy ny fotoananareo tamin'ilay mpanjaitra akanjoko. Ary natahotra anao hono izy amin'ilay fangatahan'andro lavaka. Izay ny antony tsy nijanona niaraka taminay niandry hatramin'ny farany teoko. Izay kosa aloha e. Izy ange milaza fa tsy afaka mitondra any amin'ilay olona foana e. Nefa ny mariazina izy tsoa efa miantonitra ihany ka sao tsy voazaitra hoe ny akanjoko ny farany. Ka izy koa nge tena sahirana be amin'ny asany. Efa io iaraha mahita io moko. Ka nanareo koa moa ilay sorty tsy mba azo ajanona mihitsy rehefa farany herinandro fa dia tsy maintsy mandeha mivoaka foana. Ka izy mihitsy koa nge tena mila maka-rivotra matetitetika amin'io asany io e. Marina aloha izay e. Dia ahoana ary izany? Raha tsy niaraka taminareo izy dia lasa izy? Za zao gaga amin'izany ianao milaza fa hoe hitady azy aty izaniko. Fa tamin'ny firy izy niala tany izao? Mbola andro mazava, ngamby iny tsy teo amin'ny 4 teo. Dia lalana atsasakadiny ihany ve dia tsy tonga aty? Fa raha fahatarana izy izany tokony hoe tonga taty tamin'ny 5 ariva. Eno Tsiry dia lasa izy izany efa. Akaikinao eo ry nambinina? Fa ataonao ino nafika? Andretako an'ity tiako. Fa nanomboka oviana koa dia ianao no nanjary niverina ny vogasikara indray ry nomena. Nanomboka androany? Ianao ve ry nomena adala? Efa mataona ny hoe ianao tsy nifoka intsony dia tampotampoka eo indray ianao dia hiverina hifoka.
Tena tinga masisarina binina aloha ny hitako anarinarina dia amin'ireny zava-niseho ireny a. Rany koa ve dia atao ampiverina anao amin'ny sikara indray ary. Tena ohatra misy zavatra mandindindona izany tokoa ange. Hatramin'iny alina makaty. Amboaro any saina maneritreritra e. Izay ihany io dia norma. Marina e. Ohatra mahita zavatra hafahafa izany foana. Aza lefa lavitra ny saina fa nieritreretana be loatra n'ireny zava-niseho ireny iny mahatonga an'izany e. Any ka lasa tsy milamina ny sainao. Dia jerenao ka. Ianao aza lasa tafaverina tsy fidiny amin'io sigara io. Tena nahoana tokoa aloha e. Vao avy nanasa n'ilay fiara feno rahabe avy nitsika tany iny azo ka. Taiza ianao nanao an'izany? Tary amin'ny rano mandeha tary. Taly amin'ny toerana tsy misy pahita lavitra taniko. Ay. Dia vao avy niona tamin'ny tsiriko ato io. Dia manahoana izy io? Ao izy io. Ohatran'ny tsy mbola tonga saina ihany hatramin'izao aloha. Vao avy nanontany azy any vako zao sahaza. Izany ve? Fa inona ty mahatetretranao amin'izany ka? Dia inona navariny azy tamin'izany ka? Izany ve hoy ianao tsy tokony hataitra? Ka raha vavy ny sahaza ne vaka tsy tokony hanontany azy an'izany ve izy? Normalina be zany ka tsy tokony atao hataitra. Dia ahoana ho tsiro Ka arak'ireny efa nifanarahantsika ireny ihany koa ne navaly azy. Hoe mbola maika hamonjy ny fotoanany any amin'ny sahaza tsy niarahany tamintsika. Dia nino an'izany ve izy ka? Ka izay no fanazavana azy inona avaty amintsika ko. Sika neny niaraka taminy. Anjarany indray no manamarina ny zenalehany va rehefa tsy tonga tamin'izay fotoanan'ireo tany izy. Saingy ny fanamafisana an'izany hatrany no anjarantsika. Ka efa nefa tsy hita. Dia ahoana raha hikaroka azy izy? Tonga dia homany ny saina fa zavatra tsy maintsy izy izany rehefa tsy ahita azy ny fianakaviany. Miteny aminao fa tsy maintsy hikaroka izay misy azy ny polisy saingy tsisy ahita ny toerana nandevenantsika azy io niza. Tsy misy hafa-tsika telo ihany no mahafantatra ny misy aneva amin'izao fotoana izao ka miankina amin'ny fahanginantsika ny zavatra rehetra. Manarina mbinina. Sady matahotra ihany koa moa izany ao anatin'izay. Esory ny fanahinao fa tsisy hafantatra n'izay misy azy ny rehetra. Efa natao tsara toditra iny. Izao tokoa ngaly hoe aleo enjehan'ny ombo masika toy izay enjehan'ny eritreritra ny nambinina. Tena mafy izao ka. Eny amin'izao voalohany izao ihany ianao ngamba mety miaina an'izao. Fa rehefa aneriana any izy ataoko fa vetivety foana dia adino izany rehetra izany. Dia ho mora kosehana ohatr'izany fotsiny ve ny tantarany evaka? Miosikara kely aloha ka. Tena tsy mety mahita toro mihitsy azy izany. Andraso mihitsy aloha hitsangana dia hisotro ranom-boankazo fa tena mangetaheta aza. Tena mikorotana tanteraka mihitsy ny fiainako taorian'ireny zavatra niseho ireny. Ohatran'ny tsy mety afaka atao an-tsaiko mihitsy mahita ny vatany efa voatetitetika sy voazarazara tamin'ny antsy. Mitsangam-bolo mihitsy moa mieritreritra an'izany. Toa hita amin'ny masoko foana ny nampidirana ny lohany tao anatin'ilay gony asiana azy iny ka tena ohatran'ny tsy mety ihany koa aloha ireny nanaovana azy ireny ka tokony tsy nitapatapahana ohatr'ireny ny vatany fa navela tamin'izao fotsiny ko. Izay nambinina moa tsy nety fa hoe manjary mibahana rehefa hoentina sy bataina ao anaty fiara ka dia aleo tetitetehana dia amin'izay mora hoentina. Tsy eritreritra an'izany zavatra izany intsony ka. Izy moa ilay tavoahangy misy toka teo ka. Aleo mihitsy aloha hisotro kely amin'ny an'izany eritreritra izany ka. Dia fa inona koa izany zavatra minjery izany ka. Ohatry ny avatsy ny efitra ilany atsy ange izy izany. Andraso hoe aviasa koa izany rivotra mitsoka mafy izany. Fa ahoana ary izany e? Andraso hoe io koa ity varavarankely ity koa ny hitako.
Ary atsinto izany nanidy azy. Andraso aloha akatony tsara ka. Hoandray marina. Fa inona koa izany? Vatony injera ilay vera sy tavoahangy mipetraka tsy somatsara teo ambony latabatra teo ka. Fa ahoana ary nampianjera azy teo tampoka e? Raha tsy voadona ve io ny anjera fotsiny tamin'izao ka? Jereo raha tsy miparitaka avokoa ilay toaka tato anatiny tato rehetra. Ny vera sy ny tavoahangy vaky. Mba mahagaga koa izany ka. Iza koa izany mandondombaravaranao izany e? Tena mba misy manao sangarafy kosa izany a. Andaso aloha hivoahako aho mihitsy. Fa izy izany e? Iza no ato? Aza mba manao sangarafy ohatran'izao a? Nambinina? Tsy misy nizaniza ato. Fa ahoana ary izany e? Andraso aloha hiverina hiditra any an-trano dia hidina tsara ty varavaran'ity ka. Izany fofozany alika ny velany an'izany. Njaradoara. Ary misy miantsoantsona izany. Ie, aleo aloha andeha hidinako any fa misy olona mihitsy izany. Njaradoara. Fa ahoana ny elona kely? Oka aloha, ity tianao ty to matahotra. Papy, mipetraka ty. Trano mihitsy inga zany alikanao zany ka mba mariny e. Solo se fa mijanona tany alavitra tany. Tonga dia mipetaka io raha vao olona tsy fantany kito. Tsy atahorana intsony ve aloha io e? Efa eto ka tsy misy aintsy intsony amin'izany rery ilay kely a. Ay. Ka iza moa izay io ka? Za ve dia tsy tadidinao e? Tena tsy mahafantatra ny sevelively ary ilay kely a. Za le tonga nanontany toerana andevenana teto aminao indray alina iny e. Telo izay niaraka teto tamin'izany fotoana izany raha tsaroanao. Kosa, zay vao tadidiko. Ie. Somary efa alina mihitsy tamin'iny ka tsy dia hitako tsara ilay endrika ary ilay kely tia. Fa ahoana nisy tonga anao inona ty izany seka? Ka ny fanalahidin'ny vavadin'ny simetera Ngaradoro. Fa ataony se inona lakile any fasanako to? Anatitra voninkazo any amin'ilay olona nalevina indray andro iny ahy e. Fa angazao fotoana fanaterana voninkazo ilay kely tia? Tsy fotoana fanaterana voninkazo tokoa izao saingy mahatsiaro azy dia izay no atongavako aty e. Fa iza marina moa izany ty olona ny vonoanareo ty e? Efa mivonona ve dia anaterana voninkazo indray? Sa tonga andatsy ilay kely? Efa nohazavaina taminao ihany fa tsy fanahinay nge nahafaty azy. Tsy mivononay izy akory. Zay maty dia maty ry ilay kely tia. Tokony tsy mandeha mivezivezy aty intsony se. Mba ho fanampiko an'izay indrindra no antony itenenako an'izany. Efa nisafidiny nanary an'ny faty ho tao amin'ny simiterako nareo ka tsy tokony hivezivezy aty tsotry. Tsy mandra ny saiko Radoro raha tsy manatanteraka an'izany aho. Fa inona ny se izany ny tovovavy maty io ka? Oltiako izy. Ary reny namany se niaraka tamin'ny se tamin'iny fotoana iny. Inona ny se reny? Ny rahalahako sy ny fofombadiny reny e. Mafy amiko loatra izao fisarahana amin'ny oltiako izao ka mila tsy zakako mihitsy indraindray mieritreritra an'izany. Ka na mafy amin'ny se azy izany tsy mivezivezeny se aty amin'ny fasana akory no ahavahan'ny olana na hoe asinda ny alahelony se. Aza tinoana fa tafiditra ho isan'ny mpiray tsy kombakomba aminareo ihany koa ane sa amin'izao fotoana izao e. Ka raha vao misy mahavoa anareo any dia tsy maintsy voasaringotra amin'izany koa. Tena marina ane izany ilay kely ty fa aza dia mikondrakotrane. Fantatro tokoa izany Ngaradoro. Saingy androany ihany mba miangavy aminao mba hanomezanao amin'ny fanalahidin'ny simetera mba ahafahako manatra an'ity voninkazo teo amin'ilay toerana nandevenanay azy tamin'iny. Tena manahirana mihitsy izao ataon'ilay kely izao ka. Marina. Tena miala tsiny re Ngaradoro.
andao dia mandeha miaraka amin'ny semakany ahy e. Ianao indray ve ny sahirana amin'izany ry Ngaradoro? Mioa fotsiny ny fanalahidy dia ateriko aminao ihany izy rehefa miverina avy any ahy e. Jila nge. Andao ry se fa tsy hamelany se andeha irery any izany a. Eny ary. Tena marina e. Tsy nentiny ara-nody taminay izy fa nilaza hoe mbola maika hamonjy an'izany fotoanany amin'ndry izany a. Izay aza nitazona azy araka taminay ihany saingy efa maika asododiny ery izy. Ny fiarako moa mbola nisy olana ko vao maika izy nitebiteby fa tsy hatratra an'izany fotoananareo izany. Ka izay mihitsy nge ny mahagaga e. Fa ngatsy ny teny an'izany tsirika. Ny teny an'izany tokoa izy saingy hatramin'izao nge va tsy mbola niantsona nandray telefaonina akory aza rehefa atsony e. Nefa raha izany fanazavanareo izany dia hoe tsy tokony ho izy ary ve izany no tonga taloha taty? Eno a. Niala mazava tany izy dia tokony tonga mazava taty koa. Nefa dia mbola tsy nisy nahita azy hatramin'izao. Ka sao dia mbola nisy nalehany ary e. Tsisy programa hafa izany raha ny fahafantarako azy. Raha tsy hoe mbola nisy zavatra nataonareo anga? Fa zavatra nataonay inona moa? Izay ngeky efa nandresy lahatra azy ihany hoe aleo miandry dia miaraka mody aminay e. Saingy izy tsy nanaiky. Fa sao dia mifamaly ary izy tsiry fa tsiry koa manafinaniko. Tsy mifamaly izany zareo ka. Tena nandresaka tsara izao mihitsy ary zareo. Dia ny mahagaga ngeky hoe inona izany tsy niarahan-tsiry tamin'ny raha nisafidiny andeha irery izy fa tsy hoe nalefa nandeha irery. Izy tsiry angeny niaraka e. Ka mbola nitazomina ambinina mihitsy tsiry ny amin'ilay fiara maty teny an-dalan'izay ho satria sahirana rery tany izy raha toa hoe tsy teo tsiry nanampy azy tamin'ilay fanamboarana azy matetika ko. Zaho koa moa veke mahavita manampy an'ny ambinina amin'izany fanamboarana fiara izany a. Ka fiara tsy naninona anie ny entinareo ny alahy taty e. Ka teny an-dalana andeha ho amin'ny mihitsy izay dia efa niseho ny olana io fiara io ko. Ary efa nitady mekanisien fa tsy nahavany olana. Dia voatery tsy maintsy natao fotsiny izay fomba nahatongavan'ny fiara tany ka nahatafaverenana. Dia mba izy roa lany no fanampy tamin'ilay fanamboarana azy teny an-dalana isak'izay mitranga ilay olana. Izay nge ho any nataraiky be anay ohatran'ny indreny vao tonga taty ny alina iny e. Amin'izao anefa ny fianakaviana rehetra tena efa mitaintaina amin'izao tsy fahitana ny vazao daholo. Matoky izy mbola tsy tonga ty foana hatramin'izao dia mety mbola nisy lalana hafa naleha mihitsy a. Fa ny tena izany ka izy? Ka iza moa ny mahalala an'izay tany an-tsainy tany? Tsy fahanao ny evaha mihitsy ny manao zavatra ohatr'izao. Ka raha tsy izany ary dia ho aiza fotsiny eo izy e. Fa oviana izao sa aza ny antso azy farany ka? Vao aingana teo nefa tsy mandeha mihitsy ny telefaoniny. Sao dia tokony andrasana ihany ary loha e. Mety hoe manana olana izy angamba dia izay ny antony. Tsy poitra ihany veke izy a. Raha manana olana izy, inona ny antony tsy antsony ihany na antsony antsiry? Iza moa mahalala na manana olana amin'ny réseau izy ihany na ny findainy ohatra. Misy zavatra mahalasa saina ihany kiny amin'izany ry nomena. Rehefa andeha hiverina ny se dia manafatra ny se mihitsy any amin'ny volako. Hatramin'izao ane tsy hita izay nataonareo fa tsy mba nisy akory ny menay. Nilaza nareo fa hoe andray ny laharako nefa zahary mba tsy niantsonareo fa tsy izy vola tonga izany taty a. Ka efa nilazaiko anao nge fa tampotapoka be nge nandehanako taty izao e. Izay tsy nafahako niomana tamin'ny volanao. Moko moa zaho koa moa nihevitra ihany hoe efa nregaleny namako ireny ny volanao. Ry le kely ty a. Tsy mbola nisy nandalo tety izany akoatran'se. Nefa se azy ty milaza fa tsy mbola nitondra ny volako ndraiky io. Aza matahotra amin'izany ianao Ngaradoro. Efa ela ny nahenoko amin'izany e. Ny amatsy ty le mifamitapitaka ty tena tsy voko. Eny e. Olon-dehibe ary ataovinareo vaindohan-draharaha mihitsy izany volako izany a. Eny e. Manaraka izany dia manafatra an'le kely a. Aza miverimberina manao an'izao zavatra izao tsony aty. Tena tsy mety izao. Fa inona moa izany ry Ngaradoro no tsy mampety an'izany? Ohatra le kely ty. Raha misy olona manana fahatserovana ny havany efa milevinao amin'ny simetera io ve izany dia rarana ohatra izany avokoa? Sainginy anareo ange io vatina levina tsokosoko e.
von'olona nininana tao io ka raha sendra ny razana masidolo dia sao anahirana ihany eto ka. Tsy azoko zany ringaradoro. Zavatra efa mateti-pitranga eto mantsy ny ohatran'izany ry le kely tia. Fa masidolo ahoana e? Iza moa ny mahalala ny asina nanany olona ny tapatapahanareo io. Tsy te hiditra amin'izany fa anareo ny anareo rak'izy. Fa inona ny tiana ho tenenina amin'izany ringaradoro? Zay fotsiny indray ry le kely tia. Mandeha any. Efa totoza izay ny fametrahana voninkazo kasaisiana tao. Eny ary andeha tokoa ary aloha e. Tandre mo adininy se ny volako zay tsy misangy amin'izay fa dia ahita tokoa nareo. Aza matahotra ianao fa tsy ahivoko azy ny volanao. Tena ohatran'ny miaina zavatra hafahafa foana angely ty za hatramin'izao makaty. Ohatran'izay nitantaraiko tamin'lazaiko. Na reo sy nomena dia efa samy tenenina foana. Efa hoe amboary ho an'ny saina dia milamina io. Ny lahy zao tia toka lava tsy misy farany tia koa mety vao maika manakorotana ny saina lahy. Ka ty sisa mba namana lesa ry nambinina. Efa tsy otsony. Ny zavatra navelany eto tsorotra ihany koa mbola mavesatra. Dia inona ary ny ataoko amin'izany ozy lahy? Ka io tokan'ny lahy io tsy vahaolana velively. Tsy vao maika aza vely izy io abaradaka ny lahy marina rehetra eo rehefa be loatra ny lany lahy. Misotro alesy e. Ary tena mahalany petsaka mihitsy fa mahagaga dia tsy mety mamy mihitsy ohatra tsy mety matin'ny alkoolako mihitsy reny eritreritra be dia be reny ty e. Any lahy ka lasa milaza fa maheno zavatra hafahafa ohatran'ny lahy io. Tena dala mihitsy le ty. Ka mbola tsy misotro kory angehaly ty dia efa ohatrany tapitapika eo vaky ny vera sy ny tavoangy. Ohatran'ny misy zavatra minjery zany any ivelan'ny trano any rehefa amin'ny alina. Mezany lahy moa le izy fa ohatrany hoe misy zavatra manenjika aza mihitsy angely ty e. Ajano mihitsy aloha lesy ty tokan'ny lahy tiritsirya. Zay ny tokony ataon'ny lahy voalohany indrindra dia bon, tsisy nenenina atahoran'ny lahy tsony. Ny sain'ny lahy no mamorona an'izany rehetrarehetra zany. Fa efa fantatry lavy aloha izao vaovao e. Vaovao inona ka? Efa eny am-pelantanan'ny polisy inge olona tindra raha amin'izao e. Zany ve? Iza ny nahafantarany lahy an'izany ka? Sahaza ly ty no nitenena an'izany e. Da tohan'ny zareo inge olona ty tsy nanaiko mihitsy ary mieritreritra zavatra hafa mbadika zany e. Zavatra vinona ly ty? Dia tsy haiko ly ty e. Tsy haiko aloha izay tia nitenenina amin'izany ly ty e. Fa izay datatohan'ny zareo izay moa le miasa eny amin'ny fitsarana? Ka tsy misy zavatra tokony atao ataitra anie zany letsy. Ny teniko dia hoe hidio tsara fotsiny ny vava dia zay. Tsy misy ninininina zany akory eo. Ny ankety tsy maintsy mandeha saingy rehefa tsy misy pirofo eo dia tsy misy zavatra tokony hampanahintsika na dia kely akory aza. Tsoroko milafa za amin'izao tena misavoritaka mihitsy ny lohako mba mariny. Le siritsiry ohatran'ny hoe misy zavatra manenjika aza amin'ny fona angely ty e. Rehefa mba miteny lesy dia mba heno izay zavatra teneniko efa hoe tsy misy ninininina zany eo milamina fotsiny lahy. Novela nifankatia tamin'ny và zao dia tsy maintsy lahy no adiadiana voalohany rehefa tonga izany fotoana izany. Dia mahaiza fotsiny lahy mamaly arak'ireny navalilahany sahazy ireny. Mora milamina mihitsy zany fa tena mahatahotra ange zary nambininy mba mariny. Milamina fotsiny lahy dia ajanony ihany ty tokatoko ty ka. Tena resy tosy eto ambony seza lava teto koa man. Ary toa maizina be ary izy zany e. Za tapaka ny jiro. Andraso hoe tena tsy mirehatra tokoa ty. Fa ahoana koa ary ty jiro tapatapaka ty. Talohany natoriako teo izy nefa nisy fotoana tapaka ohatr'izao. Zao izy ty zao maty tanteraka indray. Aiza moa le afaka asika teo. Andraso mihitsy arehatra ty lapisy ty atsy. Dia tsy tsofina tsony no na dia miverina aza ny jiro.
mifiry azy zany izao andro ary fa mbola tsy tonga foana ary ve zany Nambinina le nilaza hoe taraiky vao tafody za koa zany dia restory teto amin'ity kanapé ty andrekako ay ve fa mirombe folo sasany alina zao e dia nakaiza zany nalehan'ny Nambinina tsy mbola mody foana fa iza kosa mandondona ao ambaravarana izany mety izay kosa angamba ka Nambinina mihitsy ndraso loha voanaka tsy misy olona koa reto e dia iza zany nandondona teo mba mahagaga koa zany ka aleo idiny ty trano ty tady ny sopoko ny tsy mahino fa tao amin'ny tarafarana tao ny tsy nandondona teo e izay indray tena ao ambarafaranao mihitsy zany ka nefa dia mijery ato tsy misy olona kory fa Nambinina be zany fa tsy izy e fa izy zao Nambinina mamana raha tsy Nambinina nefa dia ho izy ohatra mampanahy zao zavatra zao ka ary fa inona koa zany rivotra mitsoka mafy be zany jereo raha tsy masy ry jiro lapisy eo ry andro fa tao mivoazy ngeza mivaravarany zany marina raha tsy matanatra zany marina ny odoko ka ary fa iza koa izy sy tazoko mijoro eo voatrany io fa izy io e fa toa Eva Andriamanitra Eva jereo ty paoziny mijery misy tanana ary misy ndratanteraka aza manatonaka indria aza mampitahotra koa mela efa maty ndre fa aza manatona tsony e fotsy Nomena mariavy ianao io e fa naninona ianao teo e fa nakaiza le izy teo ninona fa misy inona e Nambinina ohatry nakaiza le izy teo fihinary ty zavatra mampirediredy anao ty ka ary maninona koa ny trano mampanabana be tahaka ty fa mivoahoana ny trano ohatry fa mbola manofy ary ve ianao ka mifoaza rehefa efa maraina nge ny andro e sa inona ny nahazo anao tato ka efa maraina tokoa zany sao gaga niditra avany ny trano tsy midy ianao ty eto ampivoatrano hitako mitsirara be dia zao vao nybataiko eto am-pandriny zao zany ve eno fa naninona ianao hoe tsy azoko nisy inona tato an-trano tato ka tena zava-doza ary Nambinina fa zava-doza ahoana ka inona marina ny tena niseho aloha fa tsy misy zavatra azoko ange zany tena nitongavany efa teo ary Nambinina any la maninona tsara zany dia zany nazavaiko ianao zany ny zavaniseho teo alina tena nanofo ratsy ianao zany raha izany no isiko tsy nanofo zany ary Nambinina marina tsy novelively ireny satria zahaza tsy natorokory ka iza ry zay eo e niditra teo any maraina tsy nahita ninninona teo ny sainao mihitsy nefa vo niseho tamiko ahy evary Nambinina izy efa tsisy tanana tsony
Ary tena fiandra avokoa ny tena manontolo. Fa inona tsy mampiteny ianao ka? Sao dia mihevitra ho atala ary ty ianao ty aloha e. Tena fantatro hoe zavatra hitako ary izany no tantarako aminao fa tsy hoe izaho mamorona akory na miretirety. Tsy hainao rery fa natsiry ihany koa aza ny voan'ny fikorontanana ara-tsaina ohatran'io e. Nefa raha tsy tony mihitsy ny sainareo, tsy lamina velivelytsika. Tena manangatra ary ve vaka? Manaloko antsika hatramin'izao ve ny tandindony? Tsy misy an'izany ho vokatry ny fieritreretana diso tafahoatra io. Izay no miteraka tahotra ao anatinao. Nambinina, izaho tsy hijanona rery eto an-trano ato intsony ka. Aza lozanao intsony aloha fa matahotra. Eny e, zavatra tsy azoko nanoharana ny tsy nahatafitiako omaly. Ary efa nezaka niantso anao ihany fa tsy nahazo anao mihitsy. Mba indrindrandrindra hoe tsy ampitaitainanao an'izany ko. Izaho aloha tsy hijanona rery ato intsony mihitsy ka. Maty ny zavatra iny eo. Tonga teo aloha tsiry omaly e. Nanontany anao telefonina tokoa izy. Dia ahoana hoe izy ka? Mandalova any oniko. Tsy haiko hoe misy inona. Tsy haiko izay zavatra olazainy anahy eo e. Mino fa momba n'ity zavatra ity ihany. Dia ahoana? Ka aleo aloha hoany dia hita eo indray izay lazainy ka. Andeha ho any an-tranony ihany aloha vetivety. Aleo izaho hiaraka aminao ry Nambinina ka. Mba marina raha mahajanona rery ato. Ka miomany ianao dia andao ariko. Voasaika ho teneniko taminareo e. Io moa tsy zaho rery moa ka izany no tena niaran'ity zavatra ity fa nanomena koa ary. Izany ke ho milaza aminareo fa tsy vao izao fa tena efa imbetsaka izay no narahany zavatra ohatran'izao e. Dia lasa ohatran'ny hoe mahita ny vazany foana. Andraso aloha e. Le zavatra lazainareo fa hitanareo ange zavatra tsy azo zapahitanany. Izay no mahatonga hiteny aminareo hoe sao dia ny saina ihany no tokony amboariny. Sao sanatrika lasa adaly eo mantsy. Tsy zaho mihitsy le siorina Nambinina. Ka inona ary? Zaho zao mieritreritra hoe ahoana? Sao manovina any amintsika ity le rangaby iny. I Radoro moa ny anaran'izy iny. Le rangaby mpiandry an'ilay simitera nandevenantsika ny vavy. Eny ho Fa ahoana tokoa aloha ny amin'ilay volany e. Nifanaraka taminy nge tsika e. Oay tokoa. Tena izay marina voatsaroako. Fa ahoana e. Fa nga mbola tsy naterinareo ny volany e. Tena tiany Nambinina angamba. Tena tsy niditra ny lohako mihitsy reto Le ty e. Io ara nefa izy dia tena efa nanafatra mihitsy. Tamin'ilay fotoana nanadiovako an'ilay fiaran'itsika iny no saika hoe andehanako anatitra an'ilay volany tany. Nefa dia tena tsy tsaroako tsony mihitsy ko. Nareo kosa rangahy tena manoko totoa mihitsy ka. Aza me nareo tsiny fa zaho kosa ngery reto tena miady rery ao anatin'ilay izy. Nareo tsy aninina. Tena tsy natao namana mihitsy nareo mba hanampy ahy. Nareo Solomena nge efa hoe miandraikitra an'iny e. Dia tokony miteny nareo rehefa tsy vitanareo roa le izy. Dia tena izay tokoa ve no antony? Zaho mantsy tena resy lahatra fa olona mihitsy le mandondom-ba ravarana isaky ny amin'ny alina ireny. Ary tena ingahy mihitsy izay tena mampitahotra antsika amin'ny alina eto ry Nomena. Dia ahoana aloha izany ny reto ny atao amin'izany tolozanareo lahy miady-hevitra fotsiny eo. Ny fotoana mandeha ihany nge e. Tsy maintsy reglena ny volany fa raha tsy izany dia tsy voatazosika ny vanginany e. Indrindra raha tena izy tokoa no ambadiko izao zavatra mahazo anareo izao. Nefa ohatrany tsy dia inoky ihany aloha ny amin'izay ka. Fa ahoana ho izy laka? Fa amin'ny fomba ahoana moa izany no nahitany ny tranontsika ka? Nambinina. Ahoana e? Sao dia adinonao ary fa nametraka lara telefonina sy adresy taminy nge tsika tamin'ny fotoana iny e. Ay tokoa. Hitanareo tsara izany ny antony nahasarotiny ahy tamin'izany. Indrindra fa tamin'ny fotoana nanomezana ny adresy sy ny laharana telefonina iny. Tsy tahorainareo mihitsy hoe saripady nge izany e. Dia tena vita nindrangahiny tokoa ve izany? Dia tamin'ny fomba ahoana koa nefa? Tamin'ny voalohany nge tena nivery faray taminareo roa mihitsy ny tena manao sangy ratsy tamiko. Zavatra miankina amanay ohatr'izany ve lesy anaovana sangisangy mba zavatra hafa ay. Tena mba lehibe tsy mahay miaina koa lesy mba hamarina moa. Andao mihitsy rangaha ho any aloha. Aleo omena azy zay tadiaviny dia amin'izay tsy mifanarakaraka tsony.
Fahavezary zany ary fa iza koa ty mijoro eto anoloako ty ary toa Eva andray Eva fa nanino ndry tena izy ty miseho eto anoloako ty andray marina fa manina atao maratra be ny tarantsony tongony Eva fa nanino ndry fa ino ty mahazo andry andao dia hotsika fa efa ela nge ny andrasanay andry ary toa tsy miteny izy fa atao izaho ihany mijereny tsara dia mirotsaka ny ranomaso Eva fa manino Eva fa manino ndry andao dia ody ry zoko malala andao fa malahelo andringa izay rehetra mitsotatanako izany tanandry izany Andriamanitra fa manina ty tanandry ty nanina tao naratra be toy izao efa nantendandry koa ary ty jereo fa tena maratra be ange Eva andray tsy mamaly izy fa za nataony tsara jery amin'ny endrika feno alahelo Eva lasa izy mary Eva miverena hoa Eva andraso hoa no ve zany andray marina tena nanofy ratsy be tokoa nanofy an'ny Eva fa inona ary ny dikan'izany inona ny tia izany nofiko izany ampitaina amiko fa maninona Eva dia sanatrika tsy eritreritra an'izany ahe nofy an'izany fa tsy manina akory ny zokoko misy inona ndray ary any ivelany any amin'izany to vovobe zany aliko izany andraso aloha ejerena ndre tsy misy nizany izato nefa dia aliko ty matoa ny vovobe ohatr' izao dia misy zavatra hitany mihitsika eto nefa tsy misy inona fa mangady ato tanteraka sao dia mba misy olon-dratsy mivitsapitsaka any ananinanika to andraso aloha nde kidina ambany zany efa antatolomaso rehefatsy am'izao atao an'ity mivetomba ny piality zareo izinana ny vetomitsy ary nipetraha tsara amin'izay le zay laribova tsy misy ninninijany ety ivelana aty toa ohatrany tsisy ninninina aleo mamonjy any an-trano fa mangatsika izao mianginy izany ary andao amin'izay laribobo mody vovo eo foana dia mipetraha tsara amin'izay lafa tsisy ninninina tsony any ivelany any malaitra ny toromaso fotsiny le aniny ity tsisy adorina eo ela aloha eo an-davarangana fa za ndeha hiditra any an-trano mba akaina amin'izay ary tany avaizy toy ny miparitaka ny lavarangany tony jereo anera tsy veny tany hatrany an-trano hoe fa ahoana koa ary zany dia tany avaizy ary reto ny vovo tsy mety mipetraka indray le bopy fa inona ary zany ny zavatra fantako ty alikitiko aiza moa le bazomborona teo dietikoa ary andraza aloha atao vonona tsara izy ty fa misy zavatra tsy mazava ao ka mety misy olona tafiditra ve zany ao an-trano sa ary andraso hiditra moramora oe
iny mparitan-keraka ny trano iny zao le tany. Ohatray marina, tena nenjera tamin'ny tany le jiro petrolina teo. Mahaizina be tsy hifankahitana ato trano ato. Ary misy olona mamindrange zany. Andrasa aloha arehatra inga amin'ity tory ity ka. Aiza monina siko azy teo. Fa inona daholo re zany? Fa izy zao e? Izany tafiditra ato an-tranoko ato ka tsy misy mamaly nefa ka tsy salasala fa toviriko amin'ity basy ty raha manao sangratsy amiko ty eto le toritra fa zany voatsapako zany. Rasy loha arehatra inga nijerena nyzany zavatra zany fa tena maizina be tokoa ange ato e. Zay fa ino ty zavatra hitako ty e? Aza manatonay ianao ka tsy retompoko. Aza manatonao aza angendriny mametraka an'izany fanontaniana izany sa aza tsy misy anapiko ankoatran'izay efa nolazainy mena sy tsiry. Nizotra mpilaminana sy nafinaritra ho an'ny fitsangatsangananay ary rehefa nipaika ny fotoana tokony hamonjeny fotoana anareo dia lasa izy. Ka misy zavatra tsy mitombona ange ao anatin'izany e. Nary ny tsy mitombona an'izany ho ianao ka. Vao marina fa raha tamin'ny efatr'ora izany izy no niala teo amin'ilay toerana nitsangatsangananareo dia tsy tokony nahita fiara nandehanana intsony. Satria ny bus miasa amin'ny toerana iny rehefa alady hariva 12 ora ho no farany dia tsy misy miakatra aty Andrenivohitra intsony. Ka ny amin'izay indrindra koa iny tena irona ny saiko amin'izao fotoana izao e. Soa ianao fa niteny an'izany mihitsy. Hoe ahoana azy nambinina? Ka tsy maintsy nanao autostop zany na ahafahany nandeha niverina taty. Any ka lasa ny eritreritra amin'izany fa mety hoe sendra olon-dratsy ve izy tamin'izany ka tsy fantatra izay nitondrany io fiara io azy. Vavy dia anao hevitra kitotohatra izany ry nambinina. Avy amin'izany koa iny tokony hangian'ny fanahiana rehetra. Tsy mino an'izany fa mety misy zavatra goavana nahazo azy mihitsy ka. Ka tsy misy afa-tsy ny fahitantsika azy ihany ianao no havaly an'izany fanontaniana rehetra izany sa azy. Sady raha izany no izy dia ohatry ny manao tao foana ihany ange nareo e. Amin'inona io ka? Dia tsy mba nisy nanatitra azy kory ve nareo tamin'izany fa dia nionona fotsiny tamin'izay hoe lasa nisy dia izay. Indrindra fa atsiry olo-ity izay narahany tany amin'ny fitsangatsanganana io. Ka iza moa kiny nanapohan'izao raha nisy nieritreritra n'izao tsy fahatongavany aty izao ve isy amela azy andeha hamonjy ny fotoana anareo any fa dia tazominay niaraka taminay teo ihany tokoa izy ka izay nahatongavanay ihany koa dia tokony nahatongavany. Dia ahoana ary izany e? Ohatrany tsy hitako intsony izay noko amin'izy ity fa tena very aho. Mitovy ihany tsika e. Saingy rito manilika ny andraikitra ho aty aminay irery ihany koa. Olo-dehibe ange vagy ary manana ny heviny izy. Betsaka ny fanazavana entinareo no mifanohitra amina fantarako any Eva. Dia izay no nahatonga isalasala amin'ny fanazavana entinareo izay niaraka tamin'ny tany ry nambinina. Ao aminareo mantsy no misy zavatra tsy mahazavazava. Fa inona ihany ary ny tena eritreretin-drity e? Sao dia sanatria ka tsy izany lazainareo izany no marina. Ka amindry ve izany izay no tokony hahafantatra an'izay misy azy sa ve hoe izay no nanao inona na nanafina ny rahavavinao? Andray kosa e, zangy tsy niteny an'izany e. Ka ohatran'izany ny hevitry ny tsy fahatokisanao anaiko. Izany koa ve dia tokony atezitra ry nambinina. Azafady raha ohatra ka nahana fotoana anao niteniko teo e. Mba fidividio ihany ny teny lazainy ny vavandry e. Samy marary saina sy miasa saina amin'izao tsy fahitana ny vazao avokoa tsika. Na nareo fianakaviana zay avy aty amin'tsiry. Miala tsiny indrindra fa tena mikorotana koa nge ny lohako e. Mandreraka. Tongotsika ary. Tia tokoa ilay trano niderantsika tamin'ny fotoana iny. Ary ohatry mikatona fotsiny ange izany trano izany e. Amire izy. Andasa aloha tondomina.
Ody ringaradoro a. Ato ihany ve ianao e? Ody ô. Ay izay olona. Ody nareo aty e. Ohatrany tsy misy olona nge ato zany e. Eno a. Nefa ty varavarany ty aza tsy mity fa mikatona fotsiny. Ody ô. Tena tsisy olona ato ry reto a. Fa miteny aho a. Fa lasa iza koa ary izy. Sao dia lasa ny anaty fahasanana. Andao tonga dia hidirany. Reto a. Ny tompotrano aza tsy eo koako sao dia tsy mety izany. Ka iza ny malala na ao ihany izy fa mety hoe variana. Ianareo ve aloha izany fofony izany? Eny tokoa. Misy fofony zavatra maimbo be nge zany e. Ozy ny avatsy amin'ny tsilobolobo itsy ilay fofona. Inona ary izany? Andraso aloha e. Fa andamy fotoana amin'izany indray ve ry zareo fa tsy ny alehantsika aloha ty no tokony ho asiana olona. Ohatray marina. A? Fa misy ina ary nambinina? Vinareo aloha aty e. Ianao ty koa ka? Fa ina ary zavatra hitanao amin'ny olobolobo io ry nambinina? Io aty. Io. Jereo. Fafin'ny alika ny ngaradoro. Efa tsy misy tanana sy tongony ary lohany tsony fa ny vatany sisa io. Mahatsirafiny ty izy. Fa ahoana Te fotsiny. hijery aka. Iza ny namono an'ity alikitsika nanao an'izao ohatra. Andao fa ohatranao ihany ngara iny ka. Ao izy angambana. Ao ny mety ahitantsika ny valiny izany. Marina tsy manomboka mateo ohatra izany ry nambinina. Andao miditra fa inona ary ty mampiazo azo anareo ivelany eo fotsiny e. Andao ry nomena. Dira ho avy tsisy maninona izany ato. Fa ahoana ary izao e? Fa maninona ny ohatry mikorotana be ato tranon'ilay rangahy? Eno a. Miparitaka avokoa ny entana rehetrarehetra atao amin'ity trano ity izany. Ohatray. Inona izany zavatra vao hitako izany? Fa inona izany? Ohatran'ny lampe de poche ty a. Ary mbola mirehitra amin'ny tsilopolopo kely. Fa inona daholo ary ny dikan'izao? Ha? Tena nisy zavatra niseho tato. Nambinina? Matahotra. Fa inona io? Lanitra? Fa inona io? Andre kaikio. Fa inona ty e? Fa ahoana izao e? Ha? Nambinina? Fa ahoana izao? Afaka misaka kely velonareo e. Aleo hijerentsika azy. Fa naninona ary ty rangahy? Inona nahazo azy? Fa inona ary ny zavatra nisy tato amin'ity trano ity e? Raha izao korotana izao tena ohatrany tsy mazavaka. Angamba nanandrana nandositra sy nanohatra ny fahavaliny izy dia izay no nahatonga an'izao fikorotana natao trano ato izao. Reto sao dia tsy tokony hikitika ninona ato aloha tsika e. Nareo lahy nefa reto raisinareo avokoa ny zavatra manodidina rehetra. Nambinina? Raha izao fahitako azy izao aloha tena nisy namono ty ngaby ety e. Eno nefa dia iza ny namono azy? Ary no inona ihany koa no antony namonoana azy ka? Nambinina? Fa inona ty zavatra ty? Zavatra inona izany ry nomena? Jerenika ty e? Lambahoany feno rà. Fantatrareo ihany izy ty? Lambahoan'ny vaty reto a. Tena azo tokoa ty ka. Eno Maninona tsara hoe? Zany ho tena izy tokoa indry nambinina. Marina izany. Ty indrindra aza ilay nanaovany tamin'ny fotoana nahafatesany iny ka. Dia tamin'ny fomba ahoana no nahatongavan'izy ity teto raha izany no izy? Gogono tamin'iny fotoana iny tokoa. Dia taiza moa izany no tokony ny hafaran'ity lampy ity ka? Tany amin'ilay toerana nitetetehantsika ny vatany ve? Napetraka teo ambonin'io teo ilay vatany efa voatetika dia rehefa avy eo natsofoka tao anatin'ilay malina niaraka tamin'ilay gony tao izy. Fa tsy sanatria koa ilay adinontsika teny amin'ilay toerana iny. Ny tanako izao mihitsy napiditra azy tao anaty fiara taoko. Saingy rehefa namoaka an'ilay gony ka nandevina azy tao amin'ilay lavaka nametrahantsika ny vatany tsy tsaroako tsony hoe nakaiza moa izany ny lambahoany. Mety hoe niara-nilevina tamin'ny vatao ve izany ity ka? Mety ho izay. Dia tamin'ny fomba ahoana no nahitan'ity mpiambina fasan'ity azy ary ka? Raha ohatra ka tena nilevina tany ambanin'ny tany tokoa. Tsy ireo anefa mbola misy tany ingereny amin'ireny. Tsiry, fa inona ny eritreretinao? Ianao nilaza fa nanao an'ity lambahoany ity nahitanao matotoany va? Ie.
dia inona mety ifandraisan'izany ka? dia sanatria ve zany ka avy tany amin'le toerana nandevenantsika azy ty no nipotra? dia iza ny namoaka azy avany? Eva? Avela keto mihitsy aloha nareo ka. Fa hoaiza koa le Zay fa lasa ahy. Fa andeha ho aiza laritsira? Andeha namarina ny zavatra niseho ahy. Tena tsy mandry amin'izao mihitsy ny eritreritro ka. Mba marina e. Tsira! Tsiry! Andrasa aloha fa ela ve adaly e. Tena ohatry ny very amin'izao fiseho ny zavatra izao koa ary nambinina. Fa ahoana ary zao e? Fa inona ny tena marina amin'izy ity? Tsiry koa ry lasa nyritona fotsiny tsy hay hoe ho aiza. Ankany ianao fa io izy ho io mijoro manoloana an'ilay toerana nandevenantsika ny va io. Ino tokoa? Tsiry! Tsiry! Mety sarotra inona tokoa nefa izao ny zava-misy. Ry lanitra eo. Fa ahoana ity? Ohatray. Fa ahoana ity lavaka be ity fotsiny e? Fanakaiza ny fatiny Eva? Tena nisy nakatato ny fatiny. Tokoa ny nametra antsika ny vatany efa tapatapaka. Natao tato anatin'ity gony ity izy kanefa ankehitriny jere. Tsisy ninona intsony atao anaty lavakato e. Fa ahoana ary zany? Fa iza ny naka mifatiny tato azy e? Tsy misy afa-tsingaradoro ihany no nahita an'izany e. Matota ao an-trano ny lambiny ny tratratsika. Le mpianofasana? Izay indrindra. Fa ngamo tsy ny fatiny nefa nivatanitsika tao an-trano nitaoko hoe nahoana no izy indray nieritreretintsika amin'izany ka? Akoatratsika telo dia tsy misy afa-tsy izy no mahita sy mahafantatra an'izao fisehoan-javatra izao ngery zareo e. Kinona lesy ny tombotsoany amin'ny fangalarana ny faty a? Ataon'ina ny fatiny Eva? Izay indrindra ny fanontaniana mipetraka amin'izao fotoana izao hoe nataon'inona ary nataony aiza? Fa ahoana koa ary ny tena marina amin'ny orangaha io raha izany? Tsy mino an'izany ary reto a. Ka ny amin'ny fahatarany ny fandoavantsika ny volany tadiaviny no antony nampitahorany antsika ka. Maivana be lesy izany fanazavana entin'ny lazana ary nambinina. Nandray ary e. Ohatrany tsy mitombony izany e. Izy ve dia andany fotoana amin'izany fa tsy andrahoana ny tonona ny anarantsika any amin'ny manam-pahefana ny tsotra indrindra. Eny tokoa. Mitombony izany tenin'ny tsiry izany. Ka tsy mino an'izany velively arangaha. Zavatra hafa no ambadika izao. Dia inona koa ny ifandraisan'izao amin'ireny zavatra hitako tany an-trano ireny ary? Sao dia sanatria reto ka tsy nahatazona ny teniny radoro ity ka nataran'izany tamin'ny olona. Any koa ny tena mampanahana. Tsy mbola manazava ny antony nahafaty azy koa nefa izany. Andao aloha tsika hiverina any amin'ilay tranony vetivety. Aleo aloha zavaina manontolo ny tranony sao dia sanatria ka any no ahitantsika ny vatany Eva. Fa inona koa ary ty mampianahana ny tsiro fotsiny eo fa tsy misavy e? Fa hisaviana ato nefa nareo e. Ny simetera ry alavitra ry ka ato an-tranon'olona nareo nitady ny maty. Ka ato ny tokony ahitantsika ny marina amin'izy ity lesy e. Marina inona e? Tsy efa mibaribary ve izao ny fahamarinan'izany e? Nisy naka ny fatiny Eva. Tonga manangatra sy miseho amin'izay nahavanina ny famonoana azy izy amin'ny alina. Dia inona ny marina ankoatr'izay io ary? Le ty koa lesitra ny fahitana ny lambahoany misondra iny tato an-tranon'ity mpiandrifasana ity no mahatonga miay aho hoe izy ny nangalatra sy nanafina ny fatiny. Fa ataon'inona nefa ny fatiny Eva e? Ato an-trano ato ve tokony ahitantsika an'izany nefa e? Tena tsy misy ninona ato ry nambinina. Tena efa tapitra voazavantsika sy ianao ngamba ny toerana rehetra tokony misy azy ato amin'ity trano ity fa tsy misy azany ato. Mba alefa soa lavitra reto ny saina. Tsy mba alefa nareo lavitra mihitsy ve sainareo amin'izao zavatra miseho izao e? Karaha milary. Dia iza zany no mety naka sy nanangona an'ireo vatany efa tapatapaka ny levina tao amin'ny toerana nandevenantsika azy io ka? Amin'olona mahatsiravina ny vitantsika. Eo indray ela. Gangamba raha mifieritreretako azy tsy andohan'ny fijaliana sy ny valifatiny amintsika nge izao e. Valifaty ahoana koa? Tsy misy afa-tsy Eva ao ambadika io e. Maninona tsara? Izy matin'ny tapatapahantsika nge io mampitahotra antsika io e. Fa inona koa mbola imezany lamy izany e? Ko raha tsy sarymena io ka hoe miseho. Nitambatra indray izany le vatana efa tapatapaka teo dia nitsangana. Zany koa ve lesy tsy mampime a.
Mba hamatotra reto fa zao ve dia mbola elozanareo mifandany andro amin'izany ihany a. Tsy fantarareo mihitsy ve mahakiravy an'izao vizeon-javatra sao e. Ka le ty ohatry ny adala Tsy izany no tiako teneniny. Nandray arika Saingy zao a tsy amela ny vatany sy ny fanahiny hiala sasatra mora foana amin'ny toerana iny izy. aza miniminy fony zany lesy fa mampalemy ny heritsainy zany a. Tena materitreritra mihitsy alatirina ambinina. Elahy no adala. Efa resy lahatra mpanao fanadihadiana amin'izao fotoana izao fa tena nisy zavatra nazo any efa-kiry nomena. Izany ve aky? Ary misy zavatra tsy mahazava mihitsy tamin'ny fotoana nirahanareo iny. Fa inona indray izao no tsy mazava ka? Efa samy naraina ambavany avokoa ny eny na izay sy nambinina na tsiry e. Saingy tsy manome ninninina moa izany. Ka ry zareo tsy mbola afaka mihitsy ninninina satria tsy mbola misy prova eo ampelantanany. Ka izay nge ho ahy e. Izany efa tena manofo ratsy any evaha foana. Fa manofo ratsy ahoana koa? Manofo mahita any evaha, maratra be ny tongony aman-tanany sy ny tendany. Tsy haiko hoe inona ny dikan'izany. Mety diso miasa saina be loatra indray ngamba ka. Sao dia efa maty ary ke vary nomena. Aza miteniteny foana ohatr'izany aloha indray sa aza ka. Marina e, zaho ohatrany efa kely sisa ny fanantenako ahita azy velona amin'izao tsy fahitana azy izao. Mbola mikaroka aky ny polisy fa aza dia manary toky ohatr'izany aloha. Zaho ke ohatrany mieritreritra indraindray hoe sao dia misy zavatra feno tsiry ary. Maninona? Marina e, ohatrany tsy miala aminy ahako amin'izao raharaha izao ka. Fa inona mahatonga andry aya azy ka? Tsy mbola nisy hatramin'izay nirandry zareo izany hoe namela ny ivanandeha irery izany mihitsy izy. Eny fa na dia hoe niaraka taminareo azy. Manaraka izany indray, raha vao anontaniana mahakasika amin'ny fanjavonana efa izy dia izy ohatrany kizitina be izany. Ohatrany tsy te asa saina sy vakiloha. Nefa misy fotoana azy izy ohatrany hoe miteny irery ao an-tranon'izany. Izany ve aky? Nareo ve tao ao tsy natsikaritra zavatra fahafa tamin'izy iny e? Zaho koa moa tsy dia mihaona amin'ny matetika fa izy mirahalahy foana miaraka amiko. Tena tsy miala mitsiry ny ahako ry nomena. Mety manafy ny zavatra mihitsy izy fa tsy te hiteny. Dia inona nefa ny afeniny amin'ny sahaza ary e? Tsy afeny amiko irery fa amin'ny manam-pahefana koa. Antony izay mety atahorana izany. Tena mifankatinga eky izy roa ireny e. Ka ataoko fa tsy havitanao ratsy any vahavelively izany tsiry. Fa zanga moa ny teny an'izany ka. Hoy aho hoe mety mahafanta-javatra tsiry fa tsy niteny aho hoe mahavita manao ratsy amin'ny olon-tiany izy. Eny e. Ka tonga dia raisoka amin'ny ankapobeny mantsy ny ayandry. Dia izay mahatonga amin'ny teny ny fahitako azy. Tsiry! Tsy? Dia ata ve ianao dia tsy niteny na ina Fa ahoana Reva? Eva? Zaza ange tia manoloana anao ty fa tsy Eva e. Ohatra, mandrosoa ary ianao e. Ohatra. Fa inona ary nataonao mitoka-monina rehetra ato an-trano ato? Tsy te hivoaka ny trano aho e. Fa marary ve ianao ty e? Tsy marary fa malahelo aho e. Sa marary ny alahelo ny filazan'izany e. Toa ianao indray koa tia ny anampitrotra keo ry tsiry ka. Marina e. Tsy tangery Eva e. Eva ahoana e? Oe, sahaza mantsy e. Raha mba fantatro sy tsinjoko mialono ny avian'ny loza angamba nidofiko lavitra. Izao enjehan'ny eritreritro satria lasa mandindona foana izy hatramin'izao ary tsy mety afaka atao anatin'ny eritreritro mihitsy Eva. Fa efa mivadika koa ary ve ny lohan'ny tsiry ty? Lasa mirediredy ohatr'izao any ka sahavo ny antsoina hoe Eva. Tena tiako ane izy iny e. Tena tiako izy iny. Tena tiako. Ary efa naminavinana tanteraka ny raharahana ohatran'izao anareo izao ihany koa inge izay e. Nefa dia izao zavanseho lasa Eva. Nitony mihitsy alohanao ry tsiry a. Nampalahelo ny tantaranay ary nampivarahontsana ny anana azy e. Ny tandindony, ny aliko ny fahatezerany amiko. Izany rehetrarehetra izany ny tazako rehefa mihiratra ny masoko. Fa inona daholo ary izany zavatra lazainao izany?
Efa azo laozanao aho efa. Atoka ahoana rehereto re ty olona mirediredy e. Zaza. Fa inona nazo Etsy. tsy misy azoko mantsy izay lazainy. Zaza wa. Etsy mionone. Fa ionona hoany? Fa naniny e varitsy misy zavatra tianao tenenina nga? Lazao izay manahirana anao fa vonina ny aino sy ny ampanao indrindra raha misy zavatra fantatro mahakasika amin'ny fanjavonana efa azao. Tsy misy fantatro akory ny amin'izany ka. Fa ahoana e? Asehoko anao efa. Te ahita azy ianao. Fa nga ianao koa tsy te ahita azy e? Tsy malahelo azy nga tsiry? Malahelo azy tokoa e. Nefa tsy hita izy e. Tsy hita intsony. Nefa mety hiaraka ihany izay rehefa kelikely e. Efa. Fa aiza ho ahy izy ry tsiry a? Tiany fahatsiarovana any efa e. Fa inon'iny? Lambahoany ty. Mbola teny amindrindry ty tamin'ny fotoana farany niarahanay ry Sahaza. Ie, izy tokoa ny mpanao an'indry efa tatranonareo ato. Saingy tsy hita intsony izy e. Dia sasana velany. Ary fa maninona izy ty sady maloto ny feno tany. Nito misy faripasitra maintimainty izany. Fa maninona tsy mba nisasany e? Tsy anasa azy ty tsony mandrakizay ry Sahaza. Milamina aloha ianao dia aza mitomana ohatr'izany. Raha lazainao fa nanaova an'iny tamin'ny fotoana nitsangatsangana anareo dia naninona anao ty aminao no ahitana azy fa tsy nanaraka azy tany? Vakiange ilay soratra amin'ity e. Io. Vakio fa mbola hita sy vakiana tsara ilay soratra. Tsy hoe vakiako izany. Fitiavana tsy mivadika. Izay ilay soratra eo aminy. Ie, izay tokoa e. Izay tokoa. Dia manao ina ty aminao izany ty lambahoany ty e? Reo avokoa ny entany rehetra saingy izy ny tsy eo. Rehefa tonga eo izy dia hiverina ampiasa azy ireo indray ngambany. Ka hitafy n'ity lambahoany ty izy ry Sahaza. Tena lasa dala ngambo ty tsirotika. Marina e? Efa. Tsy olona normal mihitsy ny ohatr'izao ny paoziny. Efa. Jereo fa na izy aza lasa ohatry ny hena kely. Efa. Tena misy adi-tsaina mafy mikika azy ty mihitsy ngamba ka mila vaky ny lohany sy alasa dala azy ohatra. Zezeko hoe ahoana ny fandraisanao an'izany teny Sahaza izany? Ohatra miay an-tsiry izany izy? Nomena. Ny tena olana amintsika izao dia ny tsy fahitana ny fatiny hatramin'izao. Fahina daholo ary izao zava-miseho izao e. Marina raha tsy tena mampitebiteby ka. Tsiriko, tena tokony ho ferana mafy sy teny zavatra betsaka amin'ny Sahaza intsony aloha ka. Ka Sahaza mihitsy no misisika miresaka aminy tsinonako. Ohatra ny fantany fa ao ny fanalahidin'ny marina rehetra dia izay ny antony nandehana matetika any amin'ny tsiry. Izany ve? Zaho tena manany amin'izy mihitsy ry nambinina. Fa ilay zalahy iny ary ve izany zazakely ny tsy mahafantatra an'izay tokony ho lazainy. Eny fa na dia mamandrika amin'ny fanontaniana azy Sahaza. Ka ny olako amin'ny tsiry koa angery nambinina dia tia fiovany tao anatin'izay fotoana izay ity e. Ary ny olona rehetra amin'izao efa manomboka mahatsikaritra an'izany daholo. Tsy maintsy mbola jerena koa aloha ny amin'izay. So dia tsy tokony andriandry ary tsika fa so dia ho tara loatra ihany ka. Raha Sahaza nge mahafantatra an'izao dia ngamba izay vao tena vitany amintsika e. Tena vomafy ny sain'ny ery amin'ilay hoe nataony ny nahafaty any vaka sady tompona andraikitra voalohany izy no namon'ny olon-tiny. Mampalahelo. Nefa efa nanao fomba faran'izay faratapy nentina namonjena azy tsika ka tsy nanenina tamin'izany ary Nomena. Dia ahoana aloha e? Inona ny atao amin'izany? Andao indray ary aloha any aminy. Aloha any miresaka an'izany rehetra izany. Ary ianao ty koa ary mandeha makaiza foana e? Tsy mba hita mijanona atao trano mihitsy ianao mba hifampiresahana rehefa misy olona ohatran'izao. Fa za ve aminao tsy handeha hiasa e? Olona mamonjy ny asako ako. Ilay izy koa ohatra ny rehefa-tsy eo ihany ianao misy zavatra hafahafa miseho mantsy. Nareo ny tao ohatrany lasa loko. Any ka tsy manam-potoana eritreretana tsony. Tsira! Tena tsy ato mihitsy isika. Izany indray ilay fofona maimbo be. Avy ao an-trano avy ao ange izany e? Eny tokoa. Fa inona ary izany e?
Ry lanitro fatao Fa iny ty ataony lahy ty? Ay tongonareo. Tsiry. Fa inona daholo le ty reto Fa ahoana zao e? ny lohany eva eo ampifoerina ambinina. Tsy te hijery. Adala ve lahy Ty sisa ny olo tiako zareo Ty jereo nareo mafatifaty Tsiry fa ela vely ty adaladala. Dia jereo ambinina fa ireo natambatambany tsara eo ambonin'ilay lambahoan'ireo avokoa ny vatany sy ny tongony Andray. Lambahoany lamba mena sa lambahoany? Fa inona lesy ataony lahy ty io aloha no mena. Idio aloha io trano io fa so sanatrika misy mahita eto zao marina. Tena lasa daly tsiry ambinina. Avelon lahy letsy io Melala tany fa ela ve efa misy fahavoazany. Avelala malala koa. Inona ary ty milalao faty ty letsy Milalao faty? Faty enereo Fa ngamotsy ela ihany nampianatra na ilalao faty ohatran'izao ka. Dia za indray zao lazainy lafa adala. Samy adala daholo ty tsika rehetrarehetra. Reo aloha no mena mba apio aloha ampiditra ny reto ao anatin'ny lekony ty mbela ka. Melahy Tao ilozanao mijery ahy fotsiny eo. Lasa dala ve tsiry Lasa dala hoany nalahelo azy ary reto nalahelo ny olo tiako tena laiko izy. Nentiko nakaty izy ry zareo maninona tsara. Io izy io raha efa io tena tsiry zany no ambadika ny fakana ny fatiny vatany amin'ilay toerana andevenatsika azy. Dia mety izy koa zany namono an'ilay rangam-piambina sy mietseriny raha izany. Raha tory ve anka fa elanga ny verina tany ka nalahelo azy ange ahy nalahelo any ava no nataonareo taminy. Andray lesy ry tsiry Niverina tany any anatotra voninkazo ary rehefa niresaka tamin'ilay rangabe mpiambina iny dia tsy navela niverimberina tany intsony dia aleoko misy evany nalaina anaketo amiko amin'izay tsy mitsaraka amiko tsy manaka rehefa. Andray ry tsiry ty lozanao. Tonga mamangy afoana nge izy amin'ny alina tonga mampitahotra eto koa nge izy. Ka na ela miaramena mifaty io ary ve tsy vao mainka ala anonofo ratsy sy vadika do amin'io raha efa malala koa. Tsiry Avelany lahy izy nge reto lasa miparitaka be vao tena tsy avitra tsony ty fa tena lasa dala tanteraka ary nambinina. Tsiry tena tsy naposiko nampiova be any lahy ohatro lesy ty raha tika. Andray za zay nieritreritra fa hanafona sy ampilamina ny saitsika rehetra no antony naraisana an'ireny lalany ireny. Ka efa tsy namany velona tsony ange io ry tsiry ka namako foana io olo tiako foana ina dia fa zaho zany nanaovantsika azy. Io toka tsy misy hafarany io ihany lesy no mahatonga an'izao ry tsiry mafy tamin'ny loatra ny zoga ny fieritreretana ny zavany sy rehetra ary nambinina. Any ka tsy ampina fanitazona an'izao tsy ambaratelo lehibe zao zany. Ndresy ry zandry malala tsy saraka tsony zay se va tsy saraka mandrakizay se fa efa nentiko aty izy ary nataonareo aiza aloha izy teo nataonareo aiza reo anaty kononireo lesy reo mipetraka ao aoriana ny lahy reo eva. Andray ry malala mifona aminao mifona aminao fa tsy fanahany kory ingeny nahafaty anao ohatran'izao rehefa efa dia miaratsy ny amin'ny lahy koa ary sandro malalaka. Nambinina fa ataonao iny ny mipasiny. Efa nisafidin'ny fahanginany sika ry nomena ka na iza manotohana n'izany fahanginany izany ka mety ifoazany marina dia tsy maintsy ampanginina. Eny ry nomena efa mivatateraka ny sainy tsiry ka tsy namantsika tsony tokoa izy. Ny fahavelomany dia midika ho filetehantsika any anatin'ny aizana mangitsikitsiko ny fahaverezana ka voatery tsy maintsy andray an'izao fanapa-kevitra zao Sandrinao nge io ry nambinina ny fanavotana azy indrindra no nahatafiditra antsika tao anatin'izao raharaha zao ka ataoko fa tsy hanome tsiny ahy ianao ka ty lamba ho an'ny neva zay naminosantsika ny vatany ty ihany koa ny mbola aminosantsika azy rehefa aveo. Veloma ary Sandro malala. Fy tsy ampangina marina koa reo fahafatesany tsiry. Fato sahaza tara loatra zao satria efa tonga teto talohanareo ary efa nahita an'izao zavatra rehetrarehetra izao. Andray ty zany ve tsy nieritreretinareo ve
Anisan'ny nahamahanareo ohatra mantsy ny fiovantsiry sy ny redirediny rehefa miresaka izay. Izay no nahatonga anakaiky azy mba ahafantarako ny marina. Ary rehefa nitsofoka tata dia izao no hitako izy milalao mifatiny eva io. Sahaza Fa inona izany? Fa polisy? Ie, tonga ny ora farany sy ny fiafarany zavatra nataonareo. Fa iza ny antso polisy? Misy farany ny zavatra rehetra na dia ny hevitra ny tenanareo nahatanteraka planina maty paika tamin'ny fanafenana ny zava-nisy rehetra tokoa azy nareo dia tsy maintsy mipoitra ihany ny marina ny farany. Polisy, aza misy metsika ary ambony ny tanana. Fa ahoana izao e? Apetra ao ambany ny basiny ary ambony ny tanana. Tena tsy misy hevitra tsony ty. Dia tena zao tokoa ve ny farany? andray akery sahaza. Tsy vany nareo nareo ny meloka. Dia vita nareo ny namono sy nanapatapaka ny soko. Tena olona tsy vany nareo tsy vanina. Misy ampahamarina ary misy koa apahany tokony hitondrana fanasafana ihany ny amin'ny nafateny efa Saingy pretsy kombakomby nareo. Tsy nisy nilaza ny marina fa ndray lona nafina n'izany tamin'ny fomba rehetra. Tsy zakan'ny atoantsiry izany ka lasa nanao tao foana izy ary dia izao nitsingevana ho azy izao ny marina. Polisy zafa andao andehantsika reva. Tsy misaraka amiko sony ianao reva andao. Tsy misy mandeha izany eo hoaiza ianao? Andeha hitsoaka izay reva fa iza koa no tratra eo andao reva. Aiza le lamba hoany teo? Tsy misy mihetsika ho ambany daholo. Miala tany ianao raha sefa andehananay Miala ianao. Miala ho andehananay seva. Miala ianao andehananay seva. Eva, zao ve sisa ny afaranao anjaranao sa raha matokely, inona ny zavanitranga? Eny tompoko. Aingana avokoa ny fisehoan-javatra rehetra ka tsy nisy nanapo izay rehetra tamin'izany. Efa vita ny fitsangatsanganana ka niomana ny andeha hody izay efatra. Somary nandrahoana ihany ny andro tamin'izay. Dia samy nangorona ny entana sy ny kilalao rehetra izay seva. Inona nambaranao andre matonambinina? Ny antso ny tsiry mba hamelona sy hamana ny moteran'ilay fiaranentinay. Efa ny somary nisotro ihany koa moa tamin'izay satria fitsangatsanganana moa no narehanay tany lavitra tany. Felana voly ka dia tsikaritra ihany atao anatin'izany fa betsaka tokoa ny toka ny sotro ny tsiry. Izay efa nampifandritra azy sy efa nandritra ny fitsangatsanganana koa moa izany. Niditra ny fiara izy. Sy nijery no sady tsy nanao kontrolina intsony angamba fa tamin'izay indrindra nihemotra tampoka ary avy hatrany dia namatatra tany amin'ny vazay tsy nanapo tato aoriana. Mahagaga anie izany. Ahoana raha matokely nomena ny tsy voakasika? Kely foana tompoko ny tsy nahavoakasika satria niaraka nijoro teo izay seva. Fa dia izy ny voa tamin'izany. Marina ve izany ambaran'izany andre matonambinina? Eny andre matoko misera. Samy tsy nisy nateny izay sy nomena. Tsisy kosa teo amin'ny familiana mbola nitsikamokamin'ny amamonana ny jery ary niteny izy hoe aza taitaitra nareo teo vonika mafy nomena ny antso aneva. Dia inona ny nataonareo avy eo nefa? Dia niazakazaka namonjy azy. Voadona mafy tamin'izany ny lohany ary nitatazan'ilay vato lehibe teo ny firifany tamin'ny fianjerany ka dia maty tsy tratra ny teny eo izy. Sava vetivety ilay mamonjy tsiry tamin'izay. Nitikodina penimpenina teto tsero. Ary samy nanao izay ho hafa nanakofokofoka ny vato izay. Saingy tsy naverina ny aintsony. Maty eva. Mba fantatrareo moa fa voaheloka higadra mandra-pahafaty nareo amin'ny zavatra nataonareo izao. Sady tsy vitan'izany fa mbola hanafenareo tsokosoko koa ny fatin'ilay zazavavy. Dia mino ve nareo fa misy ho hafa maina amin'izao raharaha izao? Eny andre matoko misera. Marina ny teninao. Tsy misy ho afaka amin'izao izay. Ary efa nilazaiko tamin'ny tsiry izany tamin'izany. Nijery atsary nomena tao efa nahasa ady ny dikan'izany teniko izany. Teo no tanteraka ny hevitra tamin'ny nanafenanay ny fatiny efa. Vokatry ny fahafantaranay fa mieliko izay saingy tsy nieritreritro izay hoe hipoitra ny marina teo ariana. Tsy najanona teo amin'ny toerana io mihitsy ny vatana mangatsikany.
mba tsy hirika ahafantarana izay zava-miseho rehefa mandeha ny fanadihadiana teo aoriana. Izay ny fanambarako sy fisehon'ny loza tompoko. Manamarina an'izany voalaza rehetrarehetra izany ve ianao Ramatoakely Nomena? Manamafy ny fahamarinana izany rehetra izany a tompoko. Any amin'ny fitsarana nareo miatoka ny dingana manaraka fa vita ny anjaranay. Ndikate, idio atsy ireo aloha. Samy nahasazy ny fanandrify tamin'izany avokoa na Nambinina na Nomena na Tsiry. Saingy Tsiry kosa dia lasa dara-tanteraka amin'izao fotoana izao. Samy nanamafy avokoa mantsy zareo fa tsy fananina ny nahafaton'ny zoko. Nefa vokatry ny inona moa izany e? Vokatry ny tsy fitandremany tsirairay. Ny sasany maminy mbola navela hitondra isikitika fiara ihany. Ny tsy fitandremana kely foana tokoa matetika ny vidiana lafo amin'ny fiainana. Tambesatra tao an-tsain'ny Tsiry ny vitany ka nahatonga azy havita bibiana mihoatra nefa nataon'izy ireo azy. Rehefa niverina tany mantsy izy naka ny fatiny Eva dia voalaza ny fanotfanena tamin'ny rangahy io. Izy izay efa tsy tompon'ny tena intsony ka nahavita nahafaty ilay rangam-piandry fasana. Rehefa izay dia netony nody ary naparitany tao an-trano ny fatiny Eva. Tsy nampoizika fara tamin'izany ilay nilazainy fa hoe misy zavatra mandindina sy mampatahotra azy matetika. Amin'izao tokoa mantsy. Na dia efa mihita any amin'ny tobin-adala azy izy dia mbola milaza fa mahita ny Eva foana amin'ny alina. Dia toy izany ihany koa Nomena. Nampalahelo tokoa ny hafaran'izy ireo nefa moa misy rariny ho an'ny olona mahavita bibiana matsiravina ohatr'izany. Fanadodosa. Nofy Andrianjaka.